ilay biscuit ankafisako ny Saint Valentin manolotra ho anao. Tritrivantsika tantara Mitohy nosoratany Narienne. Novelominy Rina Christophe Rabeary manana Njaka Randry miaraka amin'ny Vony sy Clara. mandray feo ero darazafindrazaka mandrindra ny lafin'ny teknika zo ary manana mana tontosa tapaporoana. andro fahadimy sady farany ary nakaiza ary dada ny andro efa rivo ty nefa ny vavahady sy ny diny. Dada hoadray to tsy misy olona ary ato fa nakaiza ary sa ve any ary taratasinina koa ty tena soratana ny dady ty fa misy inona ary tena tsy fanaony zao. Aleo aloha vakina ho an'ny mianta mialatsiny aho raha nametraka ity taratasy ty fa tsy vitako intsony ny ifanatry tava aminao anaka. Mifony dada fa diso tsy mendrika no velona intsony aho ka mialatsiny indrindra anaka raha andao anao. Fantatro fa mifankatia anao solo nefa indrisy tsy afaka ny vady ianareo satria samy zanako. Ndrekako izao nanimba ny fiainan'ny volahanta ary ny fitiavako azy no natonga ny anaranao hoe mianta menatra anareo ka aleko maty velomy ianao idada mahantra Andriamanitra. Izy ary za miandro zany. Allo? Sonia, tongava aloha ianao aty fa tsy hitineny. Taratasy no napetrany ato. Ka idada koa ny tsorako zany. Tena raitsy kombakomba zany izy roa. Tsy haiko rea. Inona natao? Ary tsy mandeha nga finday andratrona ka. Tsy mandray fa efa natsoka andraso fa hitako ny hevitra. Ahoana ny atao Ronia? Io ao fa jereko amin'ny GPS. Io fa hitako amin'ny GPS ny toerana misy azy. Andraso eo amin'ny parkina fandalovaka any ianao fa lasa ny ena tsy homany manko ny lalany. Eny ary mianao eto aza ena dia mitandrema tsara ihany ianao zay aingana ianao efa tsy mandeha fiara tsony angambana izy zany no ohatry milamina be ny fandehany. Io tokoa io ny fiarany fa oay taony aran-doza. Oay tsy ao ane izy fa iny mbola hitako amin'ny GPS iny fa toy izy ny diso olo ndao ary jery eo ihany aloha sao dia misy nanara loatra izy na mifondayana ny lasa any ohatra. Ka tsy misy ao ka toy izy lalantsika sao tareto nefa moramora ihany ianao fa saika nandololana ny atsika teo nanapaka tampoka manko ilay olona teo fa mba tsy vo kay tsy voataona fa tafotoana ny tongotra tray so ihany fevakaiky ny teteza amin'ny tanjom-bato hitsambikinany ao no fasany fitiavako ao no aleviky ny tantara ratsiko ny fitiavako andrabe ny omby avako nampitondra mangidy any no ny fiti voarara no ny saranga tsy mitovy sy ny finoana samy hafa.
oay marina lozy ty maty fa misy inona izany maty ty fiary ty e lany solika angamba andao hitina de andeha tongotra ka aingana ianao sady efa tsy lavitra eto tsony izy zany a ndao ary e kay ay maty ay tapaka ny tongotra nanina ndana vonjeo tatary solo avelao aho eto fa vonjeo izy aingana de ho avelako rereto ve ianao e mitsangana eto tsy tantanako zany malalako zany tsiry solo tonga de andanao aho fa zah ikisaka moramora eto sange tary eo e aneno eo ngitsika eny ary e aleo atakalo ny finday atsika fa aleo zany amonjy azy e ty ary mandeha rany izany tongotra izany e oay tena misy olona manantona makaty izy zany hitoko eny tena manantona makaty ary vehivavy misarakirako be nge izy zany tena mariny ty ka tsy mpamosavy ayayayaya zay a vao fatotolomin'ty eto andriamanitro vonjeo zavelanao viraviray satany eto maninona koa ary ty vindaitiny tsy mety rehatra inona re nataoko e mifona re mifona e mianta fa maninona eo ianao fandeha izy neny ianao io mitsangana teo fa maninona eo ianao aleo aloha mody rebirebeny eto ty de tambatambazana odika kay marary tena marary be ny tongotro tena novalian'andriamanitra ihany angamba mifavaka nataoko sa ve valy ny soa nataoko taminao navotaka ain'olona zao de ahoana re zany de ho vitako ve ny amela azy rery am'izao ady atrehany zao nefa reny ny asa soa efa vitany tamiko e aloha kosa aloha ampindra de ho itory ny atao e de atahoana ianao ry mianta ao re mba fatorokely ty ratrako ty de ao mba tatano etsy amin'ny fiara atsoatsy aloha atsy mantsy misy azy ay ndao ary tena io efa mijanona eo amin'ny tetezana tondeha hiakatra eny amin'ilay tetezana itsambikina ve tandremo ino ny anjera marina soasan'andriamanitra fa mibolisatra de ny anjera ty amin'ny arabe aleo aloha vonjena aingana de tazomina ka de zay ny zava-marina ry dadasineny tsy mpianada araky nahinareo zay reto mipirofy andray tena menatranareo arak'izy de saika mbola pidikitra zioganareo ndray azy zany saika nanaonao foana tany zahay fona rery zareo noho ny atosoky daholo na tonga an'izao ao fa ezaka nonitra an'izany manomboko izao eny ampysay fa tsy manana lahelo aminareo zay na nkely aza tsy ananatsika fahefana ny lasa zay vita fa no avy ny andeha banjinina efa fianakaviana raintsika zao ka andeha ifa nampisifaka aty fa aleo ny lasa omba ny lasa misaotra rery anakisany tena zaza endry tokoa ianareo
sambatra zay ary tena miterak'olona tokoa niteraka anareo. Afaka mirehare zahay fa ahazonay sahady ny falibabenay taminareo. Tsotrano zahay marena tokantrano, rahan-jaza lahy, rahan-jaza vavy dia mareta hatrany fariny. Saotra ry neny. Ianao misaotra betsaka ry neny. Marina loatra zany mifankatiava tsara dia maro dimy, maro fara, tsy ho diso ny sambatra ary ho ambiny zava-manasatra. Dia mbola mamerina fisaorana sandry dada. Neny tsy baiko ny calendrier moa tsika eo. Ndry fa inona re anaka ny tianao ambary anolotra cadeau fête de mère ho anao tsotro zao na dia efa lasa ary zany andro zany. Zany dia aok'izay aza miseny tsony. Tsara fono eringe zany gouty lesy gouty beurre lehibe amperahana amin'ity fanomezana ity zany Zay tsara indrindra nomeko anao ry neny. Misaotra anaka. Ankoatra izay ato anatiny ato dia tena ankafiziko loatra reto gouty lesy gouty beurre reto. Tsapako hoe mameriny anio. Faly be afa ny valy ny favaka nataoko. Ka feno be koa ny foko anako. Fa inona loza ny vavaka natondry izany Efa tena faniriko mba hanana rafozana tiako sy tia. Tanteraka izany ankehitriny. Fa ony tokoa ary neny. Ahoana izay? Mba ahoana marina ho tantaranao sy dady. Tena mba tiako ho fantatra. Na dia sombiny azy Tantara ratsy aneky izany. Eny fa mba manitikitika ny saiko fotsiny ane. Satria mifaningotra amin'ny tantaram-pitiavako. Moa ao fa ataontsika mianaka tsy ambaratelo. Tahaka ireny tsy ny salasalanao ny zara tamiko fonitsika vonio ndreny Eny ary. Ao fa tantarako anao. Mpiara-mianatra izay sy ny rainao tena ny fankaty fatratra ary tsy ny fankafoy tokoa zahay na dia samy nahatsapa aza fa tsy ho sitraky ny ray aman-dreninay izany fiarahana izany. Sonao mifanohitra toy ny atsimo sy avaratra izy ireo na ara-pinoana na ara-poko ny rainao moa efa nofofony ny ray aman-dreny no vadiny izay perla izay saingy eniko taty aoriana hoe tsy tanteraka hono fa lasa nandositra ilay vehivavy tamin'ny andro anaovana ny fifamofona ka tsy hita mandraky ny anio. Mandrak'izao zany raha ny fantatro dia hoe arena sy orinasa ny dadan'ny perla tamin'izany io iveloman'ny rabe io satria natsanga ny dadan'ny perla izy. Mazava aminao ny akosa olona nitsongony olombolo teo amin'ny fiarahamonina ary tanandraikitra ambony tao anatiny sehatry ny finoana na dia hoe tsy nanan-karena firy aza. Dia nikirizany sy efa nivarotany zava-misy tsy foy tamin'ny fianarako. Ny toe-jaza nefa ny laviny ray be sy reny benao. Efa fantatro ny anjoara ody any aminay ka naleoko ny tady asa teto an-drenivohitra. Dia tao amin'ilay hôtely fandraisam-bahiny iny no ny asa nandritra n'izay fotoana izay. Dia tsy nidina tany amin'ny ray aman-dreny mihitsy izany ianao? Efa tany ahy tany asainginy roan'ireo anadahako satria maty noho ny ditrako ny reniko. Ary ny raiko ny varilavo dia tsy hita izay nafatesany. Fantatro anefa taty aoriana fa maty ny lozam-piarakodia izy mivady. Eny nikasany verina tany saingy tsy nety ho lasa mihitsy hatramin'izao. Dia tsy nahita na dia vatin'ireo nahitako masoandro akory ary. Okizay ry neny okizay amp'izay neny
ahoana retsy eo hoe mba raisikely aloha fifi hijery an'izany olo amin'ny vavahady izany fetifety aloha ay eny ay izany fitikeliko andry ho aizahoany zanako bebe dia ho any Tritriva ndao ary tsomamy ano izany zay izy mianako reto ve no nandondona nanadalanao tao mba mianatra mamitaka re laingany io mantsirineny fa ny fanozy tamin'ilay mpanatitra taratasy tao ny fahatongavany fa mataratasy avaiza marina indromia avy any amin'ny polisy namako rety fa taratasy inona marina kiny taratasy n'lay raharaha nitadiavana marina rety efa ny fampiresaina tamin'ny finday manko fa ilay pirofo sisy reto ay fa nanahoana tokoa moa ny afaran'iny resaka iny efa tratra ny navanina ny lozy efa ny amin'ny toerana sahazazy efa nibaboka sy nanazavany nataony koa izy ka nanambara hoe niara-niteraka hony ineny vola sy izany tovavy atao hoe Francine izany nefa tsy mbola nazotony hitaiza izy ka nitadavy amin'ny taiza ny zanana ny zava-nisy nefa maty ny zanako neny vola ka natakalo ny azo velona ary nety ny maty dia izay ny aviany solo andrekako io tena mba tranga tsy faheny indray izany ny mifanohitra amin'izany no efa fandre matetika dia ny hoe atakalony azo maty ny anao velona fa tiako ihany aloha ny nataony satria raha nitezany amantsy dia azoko antoka zato isanjato fa tsy maintsy raha tsy taiza to azy ihany koa ary ohatry ny marina tokoa izany tena marina mihitsy izany ka raha tsy maintsy ho izany dia naleko ihany maty any Tritriva any amin'ny Tritrivantsika any amin'ny Tritrivantsika taloha ela be tany io ny teny amin'ny toerana iray teny amin'ny abakabaka teny dia nisy mpanao biskuit lehibe iray mitady fatratra ny fomba hikarakarana ny biskuit lafatra indrindra eto tany nokaliny ary natambany avokoa ireo akora tena tsara indrindra hitany dia teo ny andohan'ny cotibera sy ny cotile izay mbola kafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe nanakizikafo Gotibera sy Gotile ankafisy ilay fahaiza manao tsy manan-tsahala Goti mameriny anio Goti ilay biscuit ankafizako ny Saint-Valentin nanolotra ho anao teo Tritrivantsika tantara Mitohy nosoratany Narienne Novelomini Gina Christophe Rabeary manana Nzaka Randry niaraka tamin'ny Vony sy Clara nandray feo Herode Razafindrazaka nandrindra ny lafin'ny teknika Zo ary manana nana tontosa tapaporoana